tampony ampitso manaovany mety toerana fandalovany aniny ety antany ka nahoana mifandrafirafilavo sy mifankala mety ampalahelo any Jesosy tompo malala maneny nanye ra ilaozany eto amaiza mibebaka sy mifandefitra zay toetra ratsy azotsika reninareno malaky fitaka sy soloky fankalanondao arina izany fizay te ibebaka sy ovaderay sy niany maneny nanye ra ilaozany eto samy miambena isika rehetra wafitsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokio so tsy fantanitsony nalalaka ny fotony zay nomeny safidianantsika hoamy fiaina tsy tavesa hoamy fiaina mandraky zay maneny no yao ra ilaozany eto samy miambena isika rehetra wafitsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokio so tsy fantanitsony nalalaka ny fotony zay nomeny safidianantsika hoamy fiaina tsy tavesa hoamy fiaina mandraky zay maneny no yao ra ilaozany eto manaovany mety isika rehetra ty fiainana antany komba misy fetra ararao ty ny tana mitsotra sy feo miantso malefaka ka teny zao manaovany mety isika rehetra fiainana antany komba misy fetra koararao ty ny tana mitsotra sy feo miantso malefaka ka teny zao manaovany mety ni finuko
anatinyadi sarutra amina ni finuku katsiata utra fayana rizuruku nao anatinyadi sarutra faly miaravatsika ndray ny ekipa ny Hiaka Mafy sy Fiderana amin'ity takariva ity. Tonga ndray ny fotoana zay ny faneketsika
fotoana izay nifanekentsika anatanterana ny takariva Fiderana. Diny zao dia asosahady ny fianakaviana, asosahady ny namana rehetra fa tonga ny fotoana amin'izao amin'ny 7:03 minitra any Madagasikara. Tonga indray ny afahantsika miaraka amidera ary ny androany dia manana vahiny manokana satria spesial ny takariva Fiderana androany. Dia takariva Fiderana iaraka ideran'Andriamanitra noho ny fetiny reny. Dia tao anatin'izany fanomanana izany dia ny safidy 3 mirahalahy izahay iaraka hitarika antsika mandritry n'ity fotoana androany ity. Miomany ianao fa androany dia iaraka amin'ny Rojoniavo, iaraka amin'ny Joseph Dafy ary iaraka amin'ny pasteur Aintso Razafy Mandrato isika amin'ity androany ity. Fotoana manokana ity dia miomana sahady ianao, miomana sahady fa ho fotoana ahitantsika ny fanatrehan'Andriamanitra, hiderantsika ankalazantsika an'Andriamanitra noho izao fotoana fankalazana ny fetin-dreny. Ka andahoaritsika iaraka ivavaka aloha dia avy eo tsika anomboka an'izany fotoana rehetra izany. Raha io misaotra anao zahay fa mbola tonga indray ny fotoana izay hifanarahanay isaky ny asabotsy tahaka izao, anandratana ianao, ametrahanay amin'ny toerana avo anao ilay Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tonga indray ny fotoana tompo raha nanomana izahay dia te hisaotra anao manokana amin'ireto mpanomponao izay vonona foana hitarika anay ao anatin'izany Fiderana izany. Misaotra anao azy 3 mirahalahy manokana anatanteraka izany fotoana izany androany. Aoka ianao no anatrika, aoka ianao no hitondra ny teny eny ambavan'izy ireo, aoka ianao no hitarika mihitsy tompo mba tsy ho fotoana hirahira fotsiny ihany na fahazarana fotsiny ihany na anatanterahana izany, fa izahay tsirairay avy na zahay fa zatra miaraka aminao Jesosy na reo izay mbola manavao amin'izany dia apetraka manokana eo am-pelantananao mba ho fotoana ionanay aminao, anavozanay indray ny fiarahanay aminao. Dia misaotra tompo noho izao fotoana izao, misaotra noho ny fitaovana rehetra izay nampiasainay na nampiasain'izy ireo tompo. Misy ny avolavitra avy any Madagasikara, avy any La Réunion aty a Frantsa, dia apetraka manokana eo am-pelantananao izany. Ianao no hiasa manokana amin'ny lafiny rehetra, ny lafin'ny connexion, ny lafin'ny fifandraisana eny izahay malagasy rehetra izay manatrika izao fotoana izao dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa. Dia matoky izay fa eto ianao, manatrika anay eto ianao, dia misaotra noho izany rehetra izany tompo. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany sy anomboanay izao fotoana izao. Anaranao tompo, amen. Lasaritsika ho atompontsika amin'ny Rojoniavo ny fotoanantsika amin'ity androany ity. Anao Rojoniavo. Dia mamoana ny federa tompo antsika rehetra faly izay atao amin'ny ekipa ny Takeniavo amin'izao takarivan'ny asabotsy fahaenina ny volana Jona izao miaraka amintsika rehetra manaraka n'ity page Hiaka Mafy Fiderana ity moa izany dia natokana ity fotoana androany ity na dia mbola rapitso aza ny fankalazana ny fetiny reny dia efa santaritsika sady zany androany hariva dia anolotra Fiderana miavaka miara-pasady ihany koa atsika reny rehetra manerana izao tontolo izao na manaraka na sy manaraka izao fandarana izao dia ho ambin'Andriamanitra ho feno fahasoavan'Andriamanitra, ho feno fiadanan'Andriamanitra ianareo reny rehetra dia ho lava andro iainana ihany koa ny ianareo dia bisou be dôly ho an'ny maman rehetra. Dia faly izay ekipa anolotra Fiderana nisy fotoana lavalava ihany hosantaninay zany amin'ity hira anankiray ity manambara hoe na dia enjehana aza tsy hivadika aminao voady atolotra ho an'ny rehetra ihany koa ity Fiderana izay atao androany hariva ity spécial fête de mère daozy.
sisa nakaminao minumiluna azu ianonutujijo itisianukwara omazaka napufuraju iturikasara siria samawiraju Visão de slow, amar com a mão, da luna mana, e tu já faz canal, e vamos te não, ela tá ter que vir o assalão, Maria Carmen não, e prova funda, Siva Fiderana Nanti Fiderana Sisa Kakaminau Ilumina azul Ia nomutujijo Itisianu kwana Omazaka Tamufuraju Ituria sana Siria Nadie pagkarasan Jauh ku fana liwani Nawan ku situ siyaw Sibai lufiya Iru sumatani nidi Niwe yemtani saji Tanau zatunya kwaza Sivini Siva Fiderana Nanti Fiderana sisa nakaminau Ilumina azul Ia nomutujijo Itisianu kwana Omazaka Tamufuraju Ituria sana Siria Sisa berkaminau Ilumina azul Ia nomutujijo Itisianu kwana Omazaka Tamufuraju Ituria sana Siria Senau iraju Boleh kita yang pembukaan nasional Main sih Ela ia não se queimar de supara na zona. Ini nanti. Ya não tuku. Itisianu kwana Omazaka Tamufuraju Ituria sana Siria Senau iraju fakalazana ny fetin'ireny zao fiderana zay ataontsika zao dia miompana amin'ny ireo renim-pianakaviana be dehibe manerana zao tontolo zao isika rehetra ary rariny sisiny tokoa
koa ohatra hoe mampahery ny reny rehetra isika mba mampifalifaly ny reny isika ary mamiaim-parasy fampaherezana ho an'ireo reny marobe satria izany reny zany dia tsy mitovy misy ny anjarasa ho an'ny reny sy ny anjarasa ho an'ny ray a fa ny anjarasa an'ilay mpianakaviana hafa mihitsy fa ny anjarasa an'ilay reny mpianakaviana kosa dia tena razo lazaina hoe tsy ho vitan'ny lehilahy mihitsy tena tsy vitan'ny lehilahy mihitsy zany anjarasa ny reny mpianakaviana zao sarobidy loatra aminay ny fitiavanareo reny ny taizananay a ny kolokoloanareo reny anay a dia mahafaly anay ihany koa ny manolotra hira Fiderana mba am'falifalianay a anareo indray satria indray mandeha isa-taona ihany zany no misy ny fankalazan'ny fetin'ireny kanefa tokony isanandro dia no fitiavana ho an'ny reny isika rehetra dia ty fotoana ty tena fotoana spesial misy hira anankiray a atolotra ho an'ny reny ity a hira manambara hoe babo ny fitiavanao aloha tompo mba am'fampifaliana ny maman rehetrarehetra Nagitina mami
ampahery a rindra itondray mpanao anareo reny rehetra ty fiderana zay ataonay androany ty araka nambarako tamin'ny tena ty-androany moa zany dia tsy zary eo mety fa zareo ekipa ray manontolo dia misy ihany koa tovovavy anankiroa eto akaikiko eo fa mbola oreny reo rehefa tsy rindrina kely asika omentsika torapo kely zany avy atao amin'ny fitiavana mba iteny kely tsy haiko mety anao afandrina sa hisaotra sa zay amin'ny fony any mba hisaotra ny reny rehetra imenany fitiavana ny fiterenana ndao fitiavana miarakatsika rehetra dia eto dia marasoa reny rehetra hoena fitenanareo dia tahiny jesosy menarona dray fitenena manona fiadarana jesosy ho an'ny reny rehetra amin'izao akatoko fetiny rehetra zao dia ovefa mahery hatrany hopahina amin'izay rehetra atao hofenina jesosy mierina hatrany amin'ny asa fanompona sy fikarakarana ny ankonana rehetra dia ovefa mahery hatrany sy mpandresy hatrany aya vita moa ny azo vovavy zay fa oravahasika hira anankiray indray dia mampitenentsika indray ny musicien rehefa avy eo zalahy ihany koa mantsy satria matetika mantsy hoe fetindray hoe vehivavy sy manzany foana fa andao mba ometsika nanjara fitenenana ihany koa ny lehilahy rehefa avy eo arina tira anankiray ty tira anankiray ty anisan'ny hira anankiray atolotra ho an'ny renirehitra koa androany hoe kana iala zany haiko dia iala foana ny raiko ndao le
Anareo fitatana non si è. Iaraka ny nambarako teo dia tena isaotra sy izara faliana izara ihany koa ny aty aminay rehetra izay zao fankalazantsika ny fetinireny zao dia omeko any zanary eto ny fitenenana atombokatro leo atombokatro dia makanimakany ba ao miaron-jozana io zay manomboka azy. Ya miarabany rehetra amizao andro zao mbola ara-pitsana tena fetin'ireny a dia miarabantsika reny rehetra dia raha soa dia mivehivavy tombada raha ny andraikitra sahana ao anaty tokantrano mareny a dia tsy mora na manoloana ny vaty zany na manoloana ny zanaka na manoloana ny fikarakarana ny tokantrano sy ny andraikitra maro isan-karazana fa dia hotahin'Andriamanitra sika reny rehetra amizao fety zao satria mikany anarako dia miarabantsika rehetrarehetra dia miarabany ireny rehetra ihany koa dia amizao fetin'ireny zao dia efa be dia be ty firarenitsoa fa ty fotoana ty dia te hisaotra amin'ireny rehetra ihany koa satria raha tsy teo nareo dia tsotro zao daholo ny zanaka rehetrarehetra sy ny zanaka dia misaotra betsaka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra ny amin'ny fitiavana misaotra ny amin'ny tena hoe fitiavanareo ngezabe inconditionnel na dia matitra raha ny zaza ndraindray dia indray ty foana tena zany dia misaotra betsaka nyrehetrarehetra dia miraha soa antsika rehetrarehetra dia misaotra tokoka. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho an'izay jery sy tokantrano any dia marosoa ho an'ireny satria andro manokana ho an'ireny maneran-tany ny andro rapitsy dia ny fitahirana sy ny fahasoavana ny amin'ny rehetra ho salama sy ho amin'iny amin'ny zava-drehetra. Mankasitraka izy. Ye, pela fitazana petraka ny firanitso rehetra raha soa antsika rehetra reny dia sotain'Andriamanitra ihany koa nareo dia misaotra nareo fa ratsika nareo tsotrozao zay teo sy ny zavatra rehetra mety hoe mahazo manay na ohatr'izany dia nareo tatana anay teny foana dia betsaka loatra ny zavatra nataonareo taminay dia sorana be dia be zany. Zany ny firaritso sy ny fisaorana fankatelemana indray koa ny fampahirezatsika reny rehetra ny amin'izay adidy masina tsoroanareo amin'ny ankorana satria tsy moramora tokoa zany andraikitry ny renim-pianakaviana zany dia iranakiray andizany rehetrarehetra tsika iranetsika zokizoky kely mba tena hoe mba fety fifaliana ianareo leny malalanay amin'ity ranaka ty hoe lehibe ny foko.
ilay andriamanity ny fiamoana sy fiafarana izy laiay sy natoy zao anao fitiavana mandrakizay toy ny tiavany eny tiavany anao asyviatanao antombonao azoko antoka loatra azoko antoka tsara ilay andriamanity ny fiamoana sy fiafarana izy laiay sy natoy zao anao fitiavana mandrakizay toy ny tiavany eny tiavany anao Nella famiglia non posso più, ma in famiglia non vai. Comunque sia da caldo, e le mani ci sarà fuori. E quando non sarà, si manica fuori. E avanti a mare chi sai, che avanti a noi c'è non più. Sama tutti assi, ma la chi sei tu lì. E alla ragazza non so più dopo, e vieni fino a cuore. Sama tutti assi, ma la chi sei tu lì. Eny ary ho anareo rehetra dia misaotra anareo zay tena misaotra anareo ela-po ela-tsaina amin'ny fony amantolo a noho ny fikolokoloana ny zanaka rehetra dia tena tsapanay hoe enjana ny adibin'izany reny zany dia mivavaka ho anareo ihany koa izay a ho anareo reny rehetra tena ho ambin'Andriamanitra ny anareo dia mopany fitotan'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra ataonareo a dia tsy mora ihany koa zany indrindra no antony ampahirezana ianareo a mampahery anareo izay a ny amin'ny zavatra rehetra zay mbola mety hiandry ianareo a dia tia raha anankiray ty ihany koa no manaraparana ny tahaka ny avo a ny anjarany manaraparana anay ny anjaranay a ny amin'ity takariva Fiderana spécial la fête de mère ity a dia totra mitiavana be dibe mihitsy a mba ho fampahirezana ny reny rehetra satria ianareo reny rehetra dia mpanompo efa vita seza daoly Fatto si ma vai scusa fa si figlio buonitia
Ijurota Safrinha de marifutia pintura Setiza kakuiza Na iluki duna iluki as Isão purificada Na insistência aliás aliás Isão enfaçada Eu fui filho do mundo Se eu falo tudo Faria da arena O puro foi exato Visão de fato De a vida seja Ny fetin'ireny dia nafaly anay tato amin'ny no niaraka naneo Fiderana lavalava fohifohy ihany moa an'izay mbola tsy afa-po dia fohy fa ho an'izay efa afa-po dia lava loatra dia makasitraka be dia be izay dia makasitraka ihany koa ireo mpanakanto namana izay miarana mitanteraka ity live androany sabotsy hariva ity ho fisantaranazada ny fankalazana ny fetin'ireny rampitso dia misaotra ny teknisianay ihany koa izay mitanteraka ny sy nandrindra ny sary sy ny feo rehetra satria samy manana toerana misy azy moa izay rehetra izay tato amin'ny taky anontany
mitangorona tato amin'ity toerana anankiray ity fa ny groupe Joseph Tafo moa zany any amina réunion no ihany koa ny ray aman-dreny pasteur Maintso dia mankasitraka be dia be manao kompatanana izay atao tarika mariky ny fanaovam-beloma mandram-piaona amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Mankasitraka be dia be ny tarika ny ekipa rehetra ny rojo ny avo nanatanteraka tsy lava mihitsy fa satra ry araka idiran'ny tompo eto foana dia tena misaotra aza miala ianao fa mbola mitoy ny fotoanantsika ny fotoana ny mpanakanto manaraka indray dia tsy zoviana amintsika intsony fa hiaraka amin'ny Joseph Dafy tsika mbola tafaraka eto foantsika amin'ity fandaharana takariva Fiderana androany asabotsy ankalazana ny fety alohan'ny fetiny reny dia alohan'izany dia andefa nyity filazana kely ity zahay ahafahanao miomana dia ao arinan'izay tonga dia miditra i Joseph Dafy. Salut à tous, aujourd'hui Miss te fait un partage. Fiadanana ny sandratra ihany dia ilaza aminao fotsiny hoe isaky ny alahady eto amin'ny Hiaka Mafy Fiderana misy hoe nisy te fait un partage mamoaka vidéo en page quoi nisy te fait un partage isaka alahady dia ho hitantsika zany isaka alahady eto amin'ny Hiaka Mafy Fiderana amin'ny fitora ora Madagasikara zany hoe 18h heure Paris francophone moa zany io partage io satria za moa zany aty a France apetraka be dia be ny namako tsy mahay teny gasy na vazaha ary fantatro koa fa misy namantsika mety tsy mahay teny gasy dia afaka sainao zany izy isaky ny amin'ny fitora isaky ny alahady mijery Hiaka Mafy Fiderana nisy te fait un partage mety hanao partage mety hanasa olona mety hira be dia be zavatra afaka atao amin'izany tsy hay izay tiany fanamasina ho zarainy fa isaka alahady zany dia hizaran'izay dia misy koa ny page afaka ataonao like afaka partagenao misy partage vitsivitsy koa ataoko texte mandritry ny herinandro fa isaka alahady zany fotoanantsika Hiaka Mafy Fiderana nisy te fait un partage fiadanane. miarabantsika rehetra indray tonga soamantsara amin'izao fotoana izao Joseph Dafy mandray anjara indray amin'izao alalan'ny hetsika Hiaka Mafy sy Fiderana izao faly miaraban'ny reny rehetra indray androany amin'izao alina izao dia mankasitraka antsika rehetra hiaraka indray amin'ity andro alina ity fotoana fety androany fotoana Fiderana androany fotoana fankalazantsika dia ahitan'Andriamanitsika ao anatin'izany. Za mino hoe ahitan'ny tavan'i Jesosy tsika hiaraka hidera tsika hiditra amin'ny fanatrehany misy fizarana ten'Andriamanitra misy fiderana misy fiankofana hoeto misy vavaka ihany koa indrindrandrindra any amparany angatany ianao mba tsy ala fa tena hoe eto foana ianao mandra-patapitra ny fotoana rehetra raha ohatra ianao ka vonina tsara dia teneny hoe vonina amin'ny commentaire eo ambany eo ho antsika rehetra zay ao teneny hoe vony zay teneny fiavianareo hoe avy aiza dia soratanareo ambany ihany koa izany dia fifaliana ho ihako teo ny arahantsika indray androany amin'ity ny alalan'izao fanikafana fandraisana anjara ataony Joseph Dafy izao indray amin'ity alina ity mirary sononeny rehetrarehetra ahita fifaliana fiadanam-po andray ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa amin'ity alina ity mialohan'ny zavatra rehetra dia ndaontsika hivavaka ao anatin'izany hiankoka anatrihantsika ankalaza ny anarantsika misaotra anao zay ray mankasitraka anao ny amin'ny fotoana Fiderana zay afaka sandratray indray amin'ity androany ity misaotra anao satria teto ianao misaotra anao satria miaraka aminay indray ianao amin'izao takariva Fiderana izao fantatray Andriamanitra fifananomana n'ity fotoana ity ianao mialohan'ny zavatra rehetra ary tsapanay androany
fa miaraka aminay indray ianao a amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny fikasianao indray ny olonao ambadika zao tambazotra ambadika zao tambazotra iarahana izao ho azy rehetra ny atokantrano any de efa hitany neny rehetra ianao a am'izao ora ankehitriny zao Jesosy de mino zay fa miaraka aminay indray ianao a am'ty androandroany ty sotraray ny anaranao Jesosy no nandratanay a sanomezana voninahitra anao am'ty fotoana ty amen. Melo zavatra rehetra de feto iaho androany a fifaliana indray no iarahantsika fifaliana de tena feno fiadanam-potsika manainga ny neny rehetrarehetra mba hiala amin'ny toerana mamisy azy de hitsangana izy iderin'Andriamanitra tsika rehetra moa zany fa tsy neny rehetra ihany fa isika rehetra tsangana amin'ny toerana misy atsika de hiaraka anditsika hiaraka lazan'Andriamanitra tsika teneny no neny rehetra eo akaikinao teneny hoe calme mama mahery ny Andriamanitra ao teneny izy hoe calme mama mahery ny Andriamanitra ao ndao ataontsika zay hira zay Andriamanitra mahery zay no ataontsika mino za hoe afaka hiaraka ao anatin'izany ianao Andriamanitra mahery esora aloha zay heritreritrao rehetrarehetra hatramin'izay fa andao tsy kifaly eo anatrehan'Andriamanitra ny alalan'ity fiderana anankiray ity Andriamanitra mahery tompon'izao rehetra zao izy mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery rian'ny fiadanana Andriamanitra mahery tompon'izao rehetra izao izy mahery marary mifahinana anao Andriamanitra mahery tsy sinitsy hainy atao assuré ny avenirany fiainanao adidine sy asany tanane ny zanane io tsy maintsy tronine ny asane seho amin'ny famoronane ny herine ny asa amin'ny fanotronane Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy ro babanao mikarakaranao ikarakaranao izy ikarakaratsika rehetra izy am'ty androandroany ty ikarakaranao ny tombo fotoana fikarakarana zao mama calme mama mahery n'Andriamanitra ao zay eba mahery ny ao anatinao mihoatra no zay eo am'izao tontolo izao tsy vitan'ologno fa vitan'Andriamanitra tsy hain'olombelogno fa vitan-Dragnahary adidine sy asany tagnane ny zanane io tsy maintsy tronine ny asane miseho amin'ny famoronane ny herine miasa amin'ny fanotronane Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy ro papanao mikarakaranao eto izy ikarakarany fiainanao calme mama ndao andia fa izy mavite mikarakaranao izy calme mama raha ohatra ka mino ianao de ataovy hoe amen eo ambany eo soraty hoe amen eo ambany eo onerany ray Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery
izy rababana io kay matetra anao ie lazao ny mama eo akaikinao hoe calme mama calme mama calme mama ampaherezo izy fotoanan'izao andron'izao teneno izy e mahery andriamanitra mahery izy rababana io kay matetra anao ie mikarakara anao e calme mama ie de zay tokoa hoe tena zay no raisitsika androany hoe iseho amin'ny fanotronana izy androany anao anotrina anao izy raha zanak'Andriamanitra ianao miaraka ao anatin'ity fotoana ty a dindrandrindra ho fanireny a zanak'Andriamanitra androany a anotrina anao Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra izarany tenin'Andriamanitra rehefa avy eo hiaraka aminao izy mety hoe tsy zavatra be deaibe tsy fiara-tsy trano nomena anao mety tsy manana zavatra maro ianao fa ny azo antoka dia zao nomen'Andriamanitra ny teniny ianao a ahafahanao mifikitra tanteraka aminy dia izy a anotrina ozy izy hoe ny zanako sy ny asa-tanako a dia aoka ho adidiko ihany mahery a zay ao anatinao mihoatra no zay eo a amin'izao tontolo zao averiko indray mandeha mahery ny ao anatinao a mihoatra no zay rehetra eo amin'izao tontolo zao ny fanontaniana dia hoe ao anatinao ve izy androantsika anao tahaka an'ilay vehivavy anankiray rehefa nandalo a teo anivon'ny olona maro Jesosy dia betsaka ny olona nitakosina tamin'i Jesosy teo ny fangaro tamikeo fa nisy vehivavy anankiray izay nanapatakarina ozy izy fa raha mahakasika ny lambany fotsiny azy ao dia afaka anasitrana izy afaka anova ny fiainako izy androany alina ihany koa raha misy amintsika be deaibe mafantatra an' Jesosy tsika fantatsika ny heriny fantatsika hoe ohatrotriny ahoana izy anefa dia miaraka amintsika isan'andro tena hoe mifandray amintsika isan'andro izy hoe indro mitsangana eo ambaravarany fonao ka mandondona raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho izy ka hiara sakafo aminy izy ato amiko za ao aminy Jesosy tena te hifandray amintsika eto indray dia le vehivavy tamin'ny voalohany no te hikasika an' Jesosy fa eto Jesosy no te hikasika ny fiainantsika indray inona moa zany tena fahasoavana lehibe zany afahantsika mifandray aminy afahantsika tena hoe miaraka amindray androany dia zao eto anivontsika Jesosy miaraka amintsika izy te hifandray amintsika te hikasika antsika izy fa mety ve izaho sy anao ndao anao tahaka an'le vehivavyntsika andao amin'ny fatakarina raha mahakasika ny lambany fotsiny aho izy dia afaka anovany fiainako raha raisinao nefa ny tanan'i Jesosy indray androany ozy Jesosy raha mandray ahy ianareo dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany misy zanak'Andriamanitra ve eto afaka andray ny tanan'i Jesosy ve misy zanak'Andriamanitra afaka hifikitra ny tanany ve androany hariva mino marimarina ho anao zay manaraka an'izao fotoana izao rehefa ao aminao Jesosy raha velanao Jesosy androany hikasika ny fiainanao raha velanao izy androany hiditra tanteraka eo amin'ny fiainanao dia hamangy anao izy ary rehefa eo amin'ny fiainanao izy ny voalohany indrindra dia ny fiadanany no omeny anao ny fiadanany no omeny anao androany hariva tena tiako hoe akasika antsika ny tompo dia andre ny fiadanany tsika ao anatintsika ao nizaniza zay maheno androany nizaniza zay miaraketo androany dia zao ny tadidio manolotra ny tananao anao Jesosy te handray anao izy te hikasika anao izy te hiditra ao aminao izy te handray anao izy dia raiso izy andao tsika anao antiry ty hoe raha samy hery zay fantatro raha samy fahefana zay hitako ny anaran'i Jesosy ihany no ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra ny anaran'i Jesosy ihany no hiankofako satria izy no hery lehibe nombony ianao maty ho anay avy eo nitsangana indray ka tonga hery ho ahy nombony ianao mino fahaitsika zay hery zay iarahantsika zay hery zay iarahantsika manao zay hery zay raha samy hery zay fantatro raha samy fahefana zay hitako fanjakana sy fiandrianana
tsy misy nitaka anao. Raha mino ianao dia hiarakira amiko ianao any amin'ny toerana misy anao any. Tsy voatery hoe tsara ny son, tsy voatery hoe mety be ny feo antsika, mety handisy tononkira ihany koa sika ao anatin'izany zay tena efa hifonako sahady fa mino fa ao anatintsika Jesosy ikasitsika azy indray satria manolotra ny tanany ho antsika izy androany. Samiry fantatro samy fahefana izay hitako fanjakana fiandrianana isinizanotakana izao rehetra zao ity zao indromianko ka eo aminao fanjaky anao andriamanitra tsisy azo arina aminao mbony anao ka maty io anay nitsangana ka tonga iriway Jesosy ianao no fiainako tsy misy ny azo arina Samiry say fantatro samy fahefana izay hitako fanjakana sy fiandrianana izy azo arina aminao izao rehetra zao ity zao indromianko ka eo aminao fanjakana andriamanitra tsisy azo arina aminao nombony anao tsika rehetra nombony anao ka maty io anay nitsangana ka tonga iriway Jesosy ianao no fiainako tsy misy ny azo arina aminao nombony anao tsika rehetra mbony anao ka maty io anay nitsangana ka tonga iriway Jesosy ianao no fiainako tsy misy ny azo arina aminao Jesosy ianao no fiainako tsy misy ny azo arina tsisy azo arina aminao Jesosy tsisy azo arina aminao izy tokony tahaka anao Jesosy tsisy azo arina aminao tsisy azo arina aminao Jesosy izy tokony tahaka anao fianao no ambony indrindra Jesosy ianao no ambony indrindra Jesosy tsy misy azo arina aminao tsy misy azo arina aminao Jesosy ianao no ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra mendrika anao ny voninahitra Jesosy
eto ianao lay mpanjaka ny voninahitra manatrika anay eto indray tonga mamangy ny olona any atokantrano ianao eo amin'ny fanatrehanao ny misy fiadanana eo amin'ny fanatrehanao ny misy fiadanana eo amin'ny fanatrehanao ny misy ny fahasoavanao indray hamangy ny tokantrano ianao Jesosy ndreto zahay manatrika anao indray ndreto zahay te akasika anao indray te hikasika ny lambanao zay te hikasika anao zay fenao no efa nanapa-kevitra fa ny tenanao no atolotra ao anay hiditra ao anatinay ianao ankehitriny Jesosy eo an-tanakavana indray ianao ny fanahinao no misolotenanao ety an-toerana dia raisinay ny fanahinao indray hiaraka aminay amin'ity androandroany ary hovavy olombelona ny filazantsara indray Jesosy ny fotoanandroany isy olona iova indray eto amin'ity toerana ity isy olona voakasika eo indray ato anatin'izao fotoana izao isy tantaram-piainana iova indray amin'izao fotoana izao mino izay Jesosy fa miaraka aminay ianao manatrika ny tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao eto anivonay ianao Jesosy mitoera Jesosy mitoera Jesosy mitoera Jesosy androany dia te hitsodrano tsy za fa isika rehetra raha ohatra ka vehivavy ianao oreny ianao mangetaetany oreny ianao any atokantranonao any na efa reny azy koa ianao satria fotoananareo androany fotoana manokana ho anareo dia atsangano ambony tananareo dia izay rehetra ato anatin'izao fotoana izao any ambadika any anao any atokantrano any dia ndao haninditra ny tanantsika eo amin'izareo tsika ndao haninditra ny tanantsika eo amin'izareo tsika dia hitany reny rehetra indray amin'ity fotoana takariva ity anova fiainana indray Jesosy ho an'ny vehivavy anova fiainana ho an'ny lehilahy rehetra indray tsy zareo ihany fa izay rehetra mangetaetany tompo indray androany raha te hanasan'i Jesosy ianao hiditra amin'ny fiainanao ianao dia mino marina fa anao lalana ho anao Jesosy misy hira anankiray ty eo anatin'izany tanana ataontsika misandratra izany dia anao lalana izy misy lalana zay titran'ilay hira angatako ianao hiaina tanteraka ao anatin'ilay tononkira dia ilaza hoe misy lalana zay nomaniny ho ahy na sarotra aza ny zava-misy dia anao lalana ho ahy izy anao lalana ho anao Jesosy ho an'ny mama ho an'ny reny rehetra ho an'ny mamanay moa zany mazava ho azy mamako indrindra koa dia mitsodrano tanteraka hoe Jesosy anao lalana ho anao Jesosy anao lalana eo amin'ny fiainanao Jesosy tadidio fa niaritra mafy zareo vao tonga tahaka an'izao ianao matoa ianao nisy nitondra ianao zay nisy hevitra ny tsiry tao hevitra Andriamanitra ny nampisy ianao dia nanaiky ny reninao mba hampisy ianao amin'ny alalan'izay hevitra Andriamanitra zay fanaraka tamin'Andriamanitra izy dia nampisy ianao ten'Andriamanitra milaza fontsy mbola ary tao an-kibo ianao dia efa fantatry nombanao ny alohany nafantarany reninao ianao dia Andriamanitra ny nalalanao fa zao tsy tonga teto an-tany ianao raha tsy nalefa tao an-kibony reny dia ndao tsika hivavaka ho azy ireo ndao tsika tena hitsodrano tanteraka an'izy ireo hoe anao lalana Jesosy anao lalana ho azy ireo Jesosy anao lalana ho azy ireo Jesosy amen Jesosy amen Jesosy zao fotoana Jesosy Jesosy ahitany reny rehetra ianao indray ahitany Jesosy itanao Jesosy Jesosy lalana zay nomaniny ho ahy nasarotra aza ny zava-misy dia anao lalana ho ahy izy no mitantana ny fiainako ka isan'andro dia faly aho
fa izy anomana lalana oay misy lalana zay no maniny voay nasarotra aza ny zava-misy dia anao lalana oaizy fizy no mitanany fiainako ka isanandro de faly aho fa izy anomana lalana oay ahita loharany antany aho ahita lalana ny anefitrao andeha ampinona fizinonana baray fa anao lalambaova oay misy lalana zay no maniny oay nasarotra aza ny zava-misy de manao lalana oaizy fisy no mitanany fiainako na isanandro de faly aho fa izy anomana lalana oay ahita loharano antany aho ahita lalana nanefitra ahita lalana manefitra andeha ampinona aho andeha ampinona fizinonana baray fa anao lalambaova oay misy lalana zay no maniny oay nasarotra aza ny zava-misy de anao lalana oaizy fizy no mitanany fiainako ka isanandro de faly aho fa izy anomana lalana oay ka isanandro de faly aho fa izy anomana lalana oay anao lalana ho anao ny tompo anao lalana ho atsika indray Andriamanitra dia hipasy amin'ny tenin'Andriamanitra atsika raiso ny tenin'Andriamanitra ho voa eo amin'ny fiainanao indray tahiny tompo tsika rehetra. dia mbola tafaraka eto amin'ny Hiaka Mafy sy Fiderana ihany tsika misaotra ny Joseph Dafitsika amin'izao fotoana izao indray dia mbola mpanompon'Andriamanitra lehilahy indray no hiaraka amintsika amin'ity androany ity dia misaotra anao zahay pasteur Aintsoa hiaraka aminay amin'ity takariva Fiderana ity omena ianao ny fitenenana pasteur Aintsoa.
Misy lafiny ara-teknika kely tsy mivoaka kely ny feoanao pasteur Aintsoa anamboatra kely an'izay tsika aza mihetsika ianao fa dia mbola misaotra an'Andriamanitra tsika tamin'ity androany ity tafaraka eto amin'ity fotoana manokana androany ity ahafahantsika mideran'Andriamanitra raha afaka manomboka amin'ny teny ianao pasteur. Ok, mbola tsy nandeha ny micro pasteur aza miala kely vetivetika ianao fa andamina kely an'izay tsika dia tena ifonana be dehibe fa ho alamintsika zao ihany izay feo zay amin'ity androany ity moa dia mivantana isika androany ka dia izay indrindra no anatanterantsika an'izany aza miala ianao pasteur fa tonga dia ho amboarintsika izay feo zay aza miala indrindra. Afaka miteny ianao pasteur. Tena mbola tsy nahita. Andefa hira kely aloha pasteur dia ho alefantsika aza mialatsika rehetrarehetra fa anamboatra an'izay feo zay miala tsy indrindra tompoko. Tsisy tompony ampitso manaovany mety toerana fandalovany aniny ety antany ka nahoana mifandrafirafilavo sy mifankala mety ampalahelo any Jesosy tompo malala maneny nanye raha ilaozany eto mba maiza mibebaka sy mifandefitra zay toetra ratsy azotsika renina reno malaky fitaka sy soloky fankalanonda ho arina izany vizay te hibebaka sy hovaderay sy ny any maneny nanye raha ilaozany eto samy miambena isika rehetra wafy tsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandre morera zokio so tsy